Eto ny sisiny tany manasaraka ny États-Unis sy Meksika. Fefy sy tamboho avo dia avo andrasan'ny miaramila tsy mitsitsy mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika. Izany mahatonga azy ho isan'ny sisiny tany sarotra idirana indrindra maneran-tany. Ato indray kosa ny sisiny tany manasaraka ny États-Unis sy Canada sady tsy misy fefy na tamboho na miaramila fa atiala vao ety manome endrika lalana migodana mahitsy toy ny famantarana fotsiny. Nanapa-kevitra ny firenena roa tonta sady te haneho amin'izao tontolo izao fa manana sisiny tany tsy mifefy lava indrindra maneran-tany mahatratra 570 kilometatra midanadana avy ao amin'ny fanjakan'ny Maine hatrany Alaska. Zara raha misy 9 metatra eo ny elanelana atiala notetehina ho famantarana ny sisiny tany. Deslash no fiantsony atiala voadio manome endrika famantarana ny sisiny tany ny États-Unis sy Canada. Nametrahana tsangam-bato miisa 7 mitandahatra amin'ny sisiny tany ka lasa vakoka iraisan'ny firenena roa. Izany rehetra izany dia natao mba hisiny marika hita maso mazava eo amin'ny sisiny tany. Raha misy olona mandeha tongotra ohatra tandrifa eto amin'ny efitra dia mora ho azy ny mahalala avy hatrany fa efa amin'ny efitry ny sisiny tany no misy azy. Ny Commission Internationale des Frontières no mpikarakara sy mpanadio ny hazo amanahitra maniry amin'ny Deslash isaky ny 550 taona. Fikarakarana andoavany isam-batany Amerikana 50 centime dolara isan-taona, $7.50 isaky ny 550 taona. Deslash no sisiny tany malalaka sy midanadana indrindra maneran-tany fa saingy tsy azo ampitana mora foana. Na ny Amerikana na ny Kanadiana mandalo fisavana ara-dalàna amin'ny sampandraha raha amsana ny sisiny tany aloha vao afaka miampita azy.